Alléluia. Raisika ho fahasoavana lehibe ho antsika rehetra indray a ty fotoana androany ity fotoana izay antsika manompo ny tompo mame voninahitry ny tompo ary fotoana ihany koa izay hiandrandrantsika an'Andriamanitra aneo fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Amen na isika nitoka eto anao mamonjy fotoam-pivavahana eto dia mino mandrakariva fa miaraka amintsika eto Jesosy. Tsy amena mafy be ve zany? Ary rehefa eo Jesosy dia misy zavatra azo antoka fa ataony eo amin'ny fiainanao. Ary ny azo antoka indrindra dia anehoany zava-tsoa ianao. Ho tanteraka amin'izay manao amen mafy be. Deo hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao a ametraka an'ity fotoana androany ity eo an-tanan'Andriamanitra. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra eo midera sy mankalaza anao ary mame voninahitra anao fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpanao tsara ianao ary Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Ho tahina tokoa anie ty fotoana androany ity. Ho asiana miariary fa momba anay sy miaraka aminay ianao ary ampandresanay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Halleluia. Amen. Raitsika mpitiavan-tanana ny mpitarika fotoana, mpitarika fidiarana, aoka tena anompo ny tompo amin'ny folo rehetra anao. Avy hatrany dia hira anankitelo no antsika manohy ny fotoam-pivavahana. Alléluia. Ye dia faly be tokoa izay miara-manompo amin'ny tompo amintsika rehetra eto matoky fa marina ny teniny Andriamanitra hoe naiza naiza iangonantsika tokoa dia eo afovoany Jesosy. Androany Jesosy nefa dia mijery ny toe-pontsika fa rehefa mazoto tsara tsika tonga eto manompo an'Andriamanitra dia marisoa anao izy. Manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana amin'ny toerana misy anao te ilaza aminao fa tena Andriamanitra mety hoe miverina eto foana ny fitenenana hoe mahery izy, magaga izy, mpanasitrana izy, fa tena tokony ho zava-dehibe ao anatinao foana izany satria tsy miova izy. Tena tsy miova mihitsy Jesosy na manahoana na manahoana. Zavatra rehetra mety miova, zavatra rehetra mety miakatra, zavatra rehetra mety hoe tsy haiko hoe ahoana no mety zavatra tazanao eto seroa fa zao Andriamanitra mipetraka amin'ny Andriamanitra azy foana dia tsy miova izy. Tsy miova ny fitiavany, tsy miova ny heriny. Zavatra hainy nataony tamin'izany tany aloha tany dia mbola hainy hatramin'izao. Raha nomba ny Davida izy tamin'ny liona sy ny be rehefa niady tamin'izany Davida afaka mbola momba anao koa izy amin'ny zavatra rehetra ataonao. Dia hitanao fa mipetraka amin'ny Andriamanitra azy foana izy. Tsy tamin'ny testamenta taloha ihany izy ny afaka naneho ny heriny fa mbola plus kokoa noho izao no mbola haneho ny heriny satria andro efa tokony haneho ny heriny izao. Halleluia. Tsy mendrika fitiavan-tanana ve zany raha ohatra ka ny firahavavona manokana. Halleluia. Tsy miova izy satria andao ne mba hamaky teny soratra masina tsika ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahavalo hoe dia hoy ny teny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao no alfa sy omega, hoy ny tompo Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa. Iza hoe tena tsisy afaka ampitahintsika an'Andriamanitra izany mihitsy. Mety ny any ivelany any manakatra hoe ahoana ny atao mba hahazoana ny fahaizan'Andriamanitra dia mba te hitovy plasy amin'Andriamanitra izy fa tsy misy. Raha mety aminao teneny eo akaikinao tena tsy ahita mihoatra an'Andriamanitra izany tsika. Tena tsy toy izy. Izy le andehananao eto amin'izao fotoana izao. Halleluia. Dia androany andao ametraka ny tanantsika eo amin'ny fontsika isika dia andao ambarantsika amin'i Jesosy mihitsy hoe tsy raha fiderana ihany ny andehanako eto hoe hideranao fa tena tiako mihitsy hiakatra ny lentany finoko anao Andriamanitra fa tenenao ilay tsy toa. Androany tena ataovy ao anatin'ny fonao mihitsy ny etaeta androany dia tena hoe andaontsika hiakatra ny lentany fahafantarantsika an'Andriamanitra fa rehefa tonga eto tsika ampy ny fahalalantsika azy tahaka ny efa nambarany teny soratra masina teo hoe izy ny alfa sy omega, izy ilay ankehitriny ary taloha ary izy ilay ho avy ihany koa. Dia tena izy ane niaraka neo ny herinetony amin'izao fotoana izao. Tsy ala maina eto ianao rehefa tena feno ny finoanao azy.
Alleluia, makasitraka Jesosy io. Tena mino anao amin'ny fonay rehetra izay. Dia izany ilazainay ao anatin'ny ira fiderana androany hoe Jesosy tsy miova ianao, tsy miova ny herinao, tsy miova ny fitiavanao, vao mainka ary miampy ny refiny izany amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika iravoravo e. Satria ny teny ao amin'ny toko faharoa amby roapolo andiny faha raika amby roapolo manao hoe fakazarany tsy to iadana be zany ianao anatin'ity fotoana ity ary tsy eto ihany fa hoentinao amin'ny androm-piainanao rehetra zany. Ndao ary tsika. Mendrika nomena fanajana tsy haiko hoe manahoana ny ao anatinao tamina nitanisany fahalebiazan'Andriamanitra tao eo tena ianao tao anatin'ny tononkira teo hoe tsy toy ianao Andriamanitra mahery ianao magaga ianao zavatra tena tokony ho azo tsapainao azo tsapaitanana eo amin'ny fiainanao isan'andro san'andro zany zavatra tany sainao zany ka andao tena hoe ame voninahitra azy sika andao tena hoe ankalaza azy amin'ny fotsika rehetra sika androany dia andao hiteny aminy hoe tena tsy mahita
izay jesosy a fa ao aminao irery ihany ary ny eo akaikinao irery ihany mahatsara anay. Halleloia. Tany tsara ny fifandraisanao amin'ny jesosy fa eto izy. Halleloia. Tsisy toanao Andriamanitra. Amen. Iza no toana Tupa no arinao zay itovy aminao. Iza no toana Tupa jeto iza Trano fifandraisanao amin'izao fotoana izao dia andaontsika tena me fanajara faratapiny azy amin'izao fotoana izao tadiaviny tsotra aminao dia izao hoe le fonao miankohaka dia le fanahinao miankohaka mirakitra ny famarinany. Andaontsika ny fahafantanana ho an'i Jesosy dia tena hoe tany fifandraisanao fa eto izy ary te karakaranao mihitsy izy fa nandrano fotsiny dia adonono mombanao rehetra fa tena ho kanatrika azy ianao ny amin'ity androany ity. Makasitraka anao izay Andriamanitra. Halleluia. Dia rainay ianao asandratra ianao miankohaka eo anaty anao lehibe voninahitra indrindra izay satria miaika izay androany fa tsy misy toanao, miaika izay fa tsisy azo ampitaina aminao mihitsy. Halleluia.
teraiko ianao ianao zany jesosy a afaka maka toerana dahotsika tompoko anokana fotoana anaovana vavaka indray zany isika amin'izao ora izao ary vavakatsika dia ataontsika mivoaka avy ataon'ny fontsika mihitsy lay tombavaka lay vavaka inona zany no ho ataontsika ray vavaka miaraka tsika ho fanamafisatsika fa isika rehetra zao dia an'Andriamanitra mandrakizay amen aza dino fa misy ilay antsoina hoe fiainana mandrakizay ary misy ilay antsoina hoe fahaverezana mandrakizay ary miakina amin'ny fiainatsika amin'izao tsika velona eto ambody tany ety izao miakina amin'ny toetratsika ny amin'ny toepanahintsika miakina amin'ny zavatra ataontsika no amaritan'Andriamanitra na ianao hiaraka amin'i Jesosy ao amin'ny fiainana mandrakizay na ianao ho alefa any amin'ny fariafy sy solofara zay misy ny antsoina hoe fahaverezana mandrakizay ary asa mamita teny ianao fa tsy hoe efa pino aka efa kristianina zay efa vita batisany rano zay efa toy zao na zay efa tako zao dia zay no tena amikiranao hoe za zany zao raha mandao ty tany ity dia ho any amin'izay misy an' Jesosy any amin'ilay fiainana mandrakizay tsy atompoko tsy efa hainareo ve le teny nataon'i Jesosy hoy izy tsy izay rehetra manao amiko tompoko
tompoko no hitra fanjakan'Andriamanitra. Be dia be zany ny olona no manonona ny vavany hoe tompoka anao Jesosy, tompoka anao Jesosy. Tsy misy maharatsy an'izany a, tokony hanonona ny anaran'ny tompo tahaka izany foana isika. Fa izao ho Jesosy, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompokotompoko no mahazo miditra fanjakan'ny lanitra, fa zay manao sitrapondraiko izay ny an-danitra. Dia misy aminareo no hijoro vavolombelona ho Jesosy hoe tompo, efa namoaka démonie tamin'ny anaranao zahay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay, efa naminany tamin'ny anaranao zahay. Fa ahoana ho Jesosy? Tsy fantatra anareo, miala amiko anareo. Dikan'izany a, tsy ilay fanaovantsika hoe tompokotompoko, na ilay asa nataontsika ho an'Andriamanitra tao anaty fahavelomana no entin'Andriamanitra manambara fa mahazo miaraka aminy, miaraka amin'ny Jesosy ao amin'ilay fiainana mandrakizay tsika, tsy atompoko. Fa isika manao sitrapon'Andriamanitra ray. Ohatra amin'izany, ianao mitahiry ny fiainanao olona vaovao isan'andro isan'andro. Mitahiry ny fiainanao olom-baovao isan'andro isan'andro. Zany hoe raha mpitahina zany ny fiainanao ankehitriny amin'ny fiainanao lasa, dia tena mifanao toy ny atsimo sy avaratra. Taloha ianao nanana toetra toy zao, nanana toe-panahy toy zao, nanana fitondrantena toy zao, nanana toe-po toy zao. Fa ankehitriny olom-baovao ianao, toetra n'Andriamanitra ny toetranao, toe-panahin'Andriamanitra toe-panahinao, fitondrantenan'Andriamanitra fitondrantenanao, fon'Andriamanitra ihany koa ny fonao. Ohatra zany a, zay zany le sitrapon'Andriamanitra natao iainana, ary ny olona tak'izany no ekena hiditra ao an-danitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ka hivavaka zany tsika amin'ity andro androany ity, hanamafy ny falorantsika tena ho an'Andriamanitra. Ary raha sanadrika matsapa-teny ianao hoe tena misy toetra ananako tsy tsara, za olona miavinavina, za olona manambanimbany olona, za olona toy zao no toe-panahiko, toy zao no fitondrantenako, dia anao fifonan'izany androany, anao fibebahana, ary mangataha famelan-keloka, mangatah ny ran'i Jesosy anadio anao, anamasina anao. Fa Andriamanitra androany vonina mela heloka izy. Raha miaiky fahotanareo ianareo, raha miaiky fahatsoanareo ianareo, dia marina sy matoky Andriamanitra ka hanafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana. Ary ny ran'i Jesosy ilay efa nalatsaka tombony azo fijaliana no entin'Andriamanitra mamela ny helokontsika rehetra, mamela ny fahatsoantsika rehetra. Ary ny mampahery azy, rehefa tena miaiky ny fahotanao ianao ary tena vonina tena hitoetra ho an'Andriamanitra, hijoro an'Andriamanitra, dia inona ny tranga? Amarin'Andriamanitra toy ny olona tsy mbola nanota ianao. Mampahery beka mieritreritra an'izany. Amarininy hoe ty olona ity toy ny tsy mbola nalota. Dia le izy tsy hoe fiainana androany ihany, fa fiainana mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Hira anankiray no hiarantsika manao a, aorinan'izay dia andao hiaraka hivavaka eo am-pipetrana ihantsika, sany hanolotra ny fiainantsika, ny mombantsika amin'Andriamanitra, ary hialana daholo ireo zavatra rehetra hitantsika fa mety manakana antsika tsy handova amin'ny fiainana mandrakizay. Alefa azy. Da ekipitsika masonofintsika ho fanamafisantsika ny fanorantenantsika ny famponan'Andriamanitra. Tany tsara ny fifandraisanao amin'i Jesosy. Yeah.
antsika rehetra mila manokatra mivavano mihitsy ianao fa izany no hita teo amin'ireo apôstôly sy ireo fiangonana voalohany nyraisaina ry zareo ary niaraka nandratratra ny feony mihitsy nanao an'ilay vavaka ary zany fomba fiainany izy ireo zany rehefa nanao vavaka no ho asehoantsika amin'ity androandroany ity ka dia sokafa mivavanao miaraka manantra ny peo amin'ny namana rehetra ianao manamafy ny kôtranao mba an jesosy tokoa ianao ary zay zavatra tsapanao fa mety anakana anao tsy hitra ho an-danitra dia anaovana fifonana anaovana fibebahana mety eza iaiky ny fatsoinao ianao mety eza iaiky ny elokao ianao mety eza anavoatanteraka ny mombanao rehetra ianao ka ho araka an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra mandritry ny androm-piainanao eto ambony ty tany ety samy mivavakytsika samy mivavakytsika Hallelujah. Amen, 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 misaotranao Andriamanitra, misaotranao, 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 misaotranao. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ataovy amin'ny fonao rehetra zany vavaka fanamafisana kontranao ho an'Andriamanitra izany ary aza manaiky ny hevitra ny devoly intsony ianao ka hoe mbola hitondra tena tahaka ny gentilisy na tahaka ny olo zao tontolo zao na hoe anina toetra sy toepanahy ratsy eo anatrehan'Andriamanitra aza miditra amin'izany intsony ianao amasino ho an'Andriamanitra ny momba antsika rehetra tompoko atokano ho an'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra tompoko samy mivavaka araka izany isika samy mivavaka araka izany isika misaotranao tompo misaotra 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Miasa ianao, miasa ianao. Fahasoavana lehibe ho anay ty fotoana iaranay manao vavaka ity Andriamanitra. Amen. Anao ao tompo reko ny feonao zay mitory ny fitiavanao nefa mila tsanga ny finoana anatolako anao tompo ataovy amin'ny fonao mantolo ny hira asandrato avo dia avo ny feonao fitaliana hoa manakaiky zany lany voana mivotraka isara afalina manao ahoana afalina manao raha mandoalika hivavaka tompo mandoalika hivavaka o tompo ilesaka minasaka zavo tompo amen atsakany
falorantena atsaka mitanatsika rehetra ho falorantena fianako anao ny asanao ny fianako anao ny asanao any hery sy ny fahasoavana dia toany ny fanahiko ny fanahiko ipanjina mitoky mbola atsakany amin'ny tananao atsakany ka olo ny tananao atavy manatakanao sy ny azo fitsanianao manakany zany lanivoana mivotraka isaorako misy fitiavan-dalina tsy sakatra ny saiko misy fitiavan-dalina tsy takatry ny saiko mandapitako lairony mazina misy fifaliana tsy ananako mandapony amidiatananeo amina manakaikana sy miazo fitsanianawa manakaiky zany nanivoana mivotraka isaorako misaotra Andriamanitra misaotra fa namitra fo taminay ianao namela ny elokay ianao namela fatsonay ianao ary nanangana anay olonao olona vaovao ianao Andriamanitra lay fanahy zay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty zany no fanahy milatsaka aminay ka manangana anay olonao ho zanaka nateraka ao zanakao izahay misaotra Andriamanitra foana androany ny fiapagana netiny devoly namela anay foana androany zany misaotra Tompo Andriamanitra misaotra androany ho anaty ity fotoam-pivavahana ity dia andray ny zava-tsolonlanitra izahay andray ny zava-tsolonlanitra izahay tsy delatra ty taona ity dia andray izahay souvenir tsara ho anay zany tratraitra zany misaotra Andriamanitra misaotra amin'ny anarany Jesosy misaotra amen amen do tsika hitondra ny fanatitra amin'izao fotoana zao afaka miroso ianareo mitondra ny mpafokarena dia rehefa aveo tatazana eny atoerana fanatitra fanaontsika mazatra andao ary a anao hira anankiray tsika ao anatin'izany a rehetra izany tompoko dia mandrosotsika
Tolai-mpanjaka ambony indrindra. Asatra tolai-mpanjaka. Asatra tolai-mpanjaka ambony indrindra. Asatra tolai-mpanjaka. Asatra tolai-mpanjaka ambony indrindra. dia samotain'Andriamanitra avokoa sika rehetra izay nino ny volasan'ny baiboly ka nafoy nitondra ny ampahafolokarena, nafoy name namatsy ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalany volantsika na ny arenantsika. Andriamanitra ahatateraka ny teniny eo amin'ny fiainantsika rehetra tompoko. Amin'izao fotoana izao tsika dia andreny afatra indray, afatra izay mamonjy fanahitsika, afatra izay nitondra ny fiainantsika voata. Amen. Amen. Tsy misy olona na dia anankiray azy ka hoe eo Jesosy ka tsy ahita ny famonjen'Andriamanitra izy. Androany mendrika ny vonjeny ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay toriana sy ambara eto. Mendrika ny vonjeny ianao amin'ny alalan'ny vavaka atao mpanompon'Andriamanitra. Maninona raha manao amena mafy be? Tsy manao amena tsy azoko. Aoka tena amin'ny fonao rehetra no vanao amenne. Ataova amenin'Andriamanitra. Teka farany atsika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra hitoro ny tenin'Andriamanitra androany dia ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Ratovo-Mory Arma. Resika amin'ny ahafantarana izy. Alleluia! Lay Andriamanitra izay namonjy an'io lehilahy io no hamonjy antsika amin'ny alalan'ny tonteny ataony. Amen! Tena lehilahy ny vojen'Andriamanitra io. Satria raha ny tantaratany aloha dia tena pisotro. Tena pisotro hoe. Tsy hamara amintsika hoe tantakany ahoana ny endrika izany fa tena pisotro. Fa tia azy Andriamanitra. Dia namonjy azy ary tsy nijana teo fa niatso azo mpanompo ka nitiatra androany ety ilay herin'Andriamanitra nafaka azy no nafaka anareo amin'ny alala toroteny. Amen. Eo ry mpanompon'Andriamanitra. Tsika rehetra kosa mankatoerana. Eny tompoko, be mitsika ny tompo ny voninahitra. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka ihany koa izao fantarana izao. Avy hatrany angamba dia hivavaka tsika, ametraka am-bavaka tsara ny fonao, mpandrenesana ny afatry ny tompo ihany koa izany. Dia apetrao amin'ny tananao iny, apetrao amin'ny fonao fa hivavaka tsika. Raha eo, mbola misaotra betsaka anao ny amin'ny zavatra rehetra izay efa menao sahady tao anatin'izay fotoana rehetra izay. Ary misaotra anao tompo raha mbola nofidinao indray ho solombavanao. Ianao no nifidy ary ianao fantatro fa miaraka amiko mandrakariva tompo satria ianao fanamasina ilay ao anatika dia ampiteny andray androany ka tsy avamiko ny teny fa avaminao azy avaminao ihany ny voambarany vavaka eto ary ianao fanamasina ny asa ao anatin'izao teny rehetrarehetra zao ary ho tafapita tsara amin'ny rehetra izay mandre zao afatra zao ny afatra avaminao tompo ary mitenenanao mitenenanao avy amin'ny lalako mpanomponao. Mesa ianao fanamasina, ndranao tompo mandavy fiarovana mpanomponao sy ny fony rehetrarehetra izay mandre izao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana azy ametrahany izany papaka izany. Amen. Eo am-pitsanganana raha sitraka ao andray ny afatry ny tompo voalohany tsika dia vitsy zay dia mahazo ny toerana. Galatiana Galatiana toko 5:1. Izay fotsiny tenin'Andriamanitra vakitsika amin'izao fiantohana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'ny fahafahana nanafahany Kristy atsika ka nitomoera tsara fa aza mety ho azon'ny ziga fanandevozana itsondry.
samy mahazo ny terany. Alleloia. Ny zavatra tsapantsika tompoko ary tokony ho tsapanao hoe rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao ka tonga ny tompo mitondra fanafahana ao anao dia tokony hatsapan'izany hoe fanafahana 100 izany ianao. Fanafahana inona hoe 100 ho amin'ny fahafahana nanafahany Kristy atsika. Be dia be ilay fanafahana natao amin'ny tompo amintsika, na dia tsika fotsiny ary hoe teo am-pelantanany devoly. Lakafitsina vavimbelona teo fa nolo tena ho an'i Jesosy. Za manokana tonga dia mibatainy hoentiny teo aminy. Za manokana izany tsy sombotsombo mihitsy tavelany fa an'i Jesosy 100. Tokony hatsapan'izany itsika indrindra amin'izao vavaka fanafahana azy eo ataontsika izao. Dia tokony hatsapy ianao hoe tsy sombotsombo ny tavela mihitsy ao anatinao ao an'ilay ratsy. Fa raha mivoaka n'ity toerana ity ianao 100% ny fanafahana ho raisinao eto ho amin'ny fahafahana nanafahany Kristy atsika. Mazava ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay efa diso fantatritsika loatra Jaona 4:5-7. Ahoana izay ny tenin'Andriamanitra? Ko raha ny zanaka no ahavaka anareo dia ho afaka tokoa. Ho afaka tokoa ianareo. Izany hoe tsy sombotsombo mihitsy izany zavatra tavela rehefa ny tompony manafaka. Amen. Alohan'ny antsika jery tenin'Andriamanitra anankiray fotsiny ao amin'ny Marka 5. Filazany tsara ny soatao Marka 5 dia vakitsika nge ny tenin'Andriamanitra eo ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga teny ampitan'ny ranomasina tao amin'ny tany Gerasena izy ireo. Ary noho niala teo atsambokely izy niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo mpanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra azy. Fa efa nafatiny matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahany, any gadra tamin'ny tongony no torotoroiny, ka tsy nisy olona nafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny tendrombohitra izy ka ninananana sady nitetitena tamin'ny vato. Fa noho ny nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niakohoka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona akory izaho sy ianao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra. Ampianiniko amin'Andriamanitra ianao aza mampijaly ahy. Satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity rehefa namaloto dia nanontany azy Jesosy hoe iza moa ny anaranao ary izy namaly hoe legiona no anarako satria maro izahay. Sao dia ahitantsika lehilahy anankiray izay nofatorany devoly nandrehitra amin'ny taona maro. Tena ny taona maro mihitsy na matorany devoly azy. Ary tsisy izay tsy mahafantatra an'ity lehilahy ity mihitsy tao amin'ny tanàna misy tao Gerasena io, tao Gadarena Gerasena. Tsisy izay tsy mahafantatra hoe tena fatorany devoly ity lehilahy ity. Aiza ny toerana tena hipetrahany matetika? Eny ambony fasana. Izany eny ambony fasana izany angely havana taingim-pasana izany ahitsika ihany ny tantara. Ny taingim-pasana na andro na alina. Ny lehilahy ny taingim-pasana na andro na alina. Tena devoly be mihitsy no maritra amin'ity lehilahy ity. Ary mazana raha tena tsy azo andalovana mihitsy ilay toerana io fa zay rehetra olona mandalo eo avy tonga dia efa fazany. Masika be mihitsy ilay devoly tao anatiny. Tapa-kevitra ny olona fa hoe alao fatorana. Nataon'ny olona angaredina ny fatoran'ny olona. Kanefa tapatapahany daholo izany gadra na matorana azy izany. Mitety tena
vazavaza eny ambon'ny fasana mitety tena na andro na alina mafy angezandra olona mafy zany fa ntsay kosa Jesosy efa nandalo tao an-tanànan'io Gerasena io dia vao nahitan' Jesosy izy dia efa lasa nanatonan'i Jesosy dia nikoaka mahery Jesosy sa tsy mahery na inona karazana fanaratsy na inona karazana fanaratsy mikoaka ao anatrehan'ny tompotolo zany ary zay manana ny tompo ho afaka zato isan-jato amen io ary fa nikoaka le divoly tonga dia nikoaka teo tongotry ny tompo dia rehefa nikoaka teo tongotry ny tompo izy dia niteny teo anatrehan'i Jesosy ahoana ozy ny teny mo mifaninona koa zasy ianao Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindra ampianiniko amin'ny Andriamanitra ianao aza mampijaly aho satria fantatry ny devoly fa tena mijaly izy no nitenenan'i Jesosy tamin'io mivoa tamin'ity lehilahy ity fa namaloto dia vao nahianao an'izany ity lehilahy ity izay mipetrahan'ilay devoly nahianao an'izany ilay devoly tao anatiny tao dia tena baradaka tena natsapa jaly dia ozy Jesosy hoe iza moa ny anaranao dia niteny le devoly ny teny tsy anaran'ny raha lehilahy io izay nomeny ray aman-dreniny aminy fa le devoly tao anatin'ny raha lehilahy ny teny manao hoe legiona no anarana satria maro izay zany legiona zany inge tompoko be dehibe ny dikan'izany be dehibe mihitsy zany devoly namaritra nyity raha lehilahy ty fa rehefa navoaka ny Jesosy io afaka sa tsy afaka vakitsika nge eo amin'ny andininy 15 ary tonga tany amin'ny Jesosy izy ka nalita ilay demoniaka izay nisy ny legiona fa indry izy mipetraka ny tafilamba sady arisaina karaiky tahotra ny olona zany rehefa nafantatra hoe tena afaka zato isan-jato mihitsy ty lehilahy ty rehefa navoaka an' Jesosy le devoly tao anatiny dia gaga daholo ny olona rehetrarehetra satria be dehibe ny zavatra nyse teo izay tsy vakiko tsondry talohan'io fa ny olona tao an-tanàna Gerasena zany rehefa nafantatra hoe afaka le lehilahy masika be dia mifampilaza daholo ny aiza andao jerena andao misy koa moa zavatra nyse talohan'io izay tsy vakiko tsony fa le fahafahana nataon'ny tompo tamin'ny raha lehilahy no jerentsika vao nahita ny olona tao dia nahita ny raha lehilahy indro mipetraka ny tafilamba sady arisaina nefa lehilahy mivazavaza andro manalina teny amboniny fasana nitety tena tamin'ny vato ary zay ireo olona rehetra manatona azy tonga dia asiany daholo nefa nafahany Jesosy izy tonga dia tafilamba tsara arisaina tsara amen ny zavatra nampomehako rehefa nandika nyity tenin'Andriamanitra te ny olona tao Gerasena indray ny lasa natahotra azy rehefa nitafilamba izy nitafilamba madio indray sady arisaina hoe ndray lasa madio indray ty aza manakaiky anao fa olona madio dia zao ny zavatra ampiresiko anao tsy nisy devoly anankiray ka tafajanona natao marobe ny devoly tao anatin'ity lehilahy ty fa tsy nisy naray aza satria marina le tenin'Andriamanitra hoe ho amin'ny fahafahana nanafahany Kristy atsika ny tena marina zany amin'izao délivrance ataontsika izao efa tao mivavaka fanafahana aminao tsy tokony isy devoly tafajanonao na singany ary nenitira lehilahy ty ataontsika hoe amin'ny arivony fa tsisy anankiray tafajanona tao ka mbola ohatrany hoe ondrakindrafa ny raha lehilahy hoe io ohatra mbola misy ondrakindrafana kely dia hozy ny mbola misy anankiray ao fa zato isan-jato ny fanafahana zato isan-jato ny fanafahana zato isan-jato ny fanafahana zato isan-jato ny fanafahana anao amen
alleloia. Ny olona indray ny lasa natahotra hoe to mitafilamba mela fa nitafilamba io ary saina ngamba raha lehilahy hoe tsy maninona anareo ntsony ange makanesa ty aza makany ny olona indray ny natahotra sainy fa rehefa Jesosy ny manafaka zato isanjato fanafahan Jesosy mpijorona vavim-belona na mpijoro vavim-belona amin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny asan'Andriamanitra nisokafana tany Fotoam-bavaka taona 1996 izay moa tsy nandeha tany fa izay anisan'ny taty Alasoro dia rehefa nandroso ny asa dia nampijorona vavim-belona daholo amin'izay le olona vaovao dia rehefa nijoro vavim-belona dia samy nijoro vavim-belona daholo tamin'ny zavatra rehetra izay nataon'ny tompo taminy rehefa nolo tena ho an'i Jesosy ireo olondreo fa ity anankiray ity niavaka isy lehilahy anankiray nijoro vavim-belona dia izao ny fijorona vavim-belona nataony za taloha dia malany sigarety ray paquet isan'andro fa rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ahy tia iza raika sisa afaka sa tsy afaka sa tsy afaka androany mbola dia misy tia iza raika eo aminao fa Jesosy androany te hiteny aminao fa fanafahana zato isanjato ny anafahany Jesosy ianao izay ny tenin'Andriamanitra tompoko raha ny zanaka no afaka anareo afaka tokoa ianareo amen ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy atsika so mbola misy tia raika aminao androany raha mandre ty tenin'Andriamanitra ty ianao izay tia raika izay na tia izay ro ho afahan'ny tompo ianao fa izay ny tenin'Andriamanitra raha mivoaketo ianao amin'ny anaran'i Jesosy afaka zato isanjato amen indraindray ny olona mieritreritra hoe za tsy fatora amin'ny fahazaran-dratsy intsony marina izany mety tsy amin'izany intsony ianao za efa nijoroany mpanompon'Andriamanitra vavim-belona teo fa za dia anisany fatorany devoly tamin'ny fisotroana fifohana ditra maro samihafa fa indraindray tsika mety voafitaka ihany mety tsy fatora amin'ny fahazaran-dratsy ianao fa kosa mety misy zavatra hafa miotran'izany amelezan'ny satananao ary izay indrindra no tsy maintsy afahana androany amen izay no tsy maintsy afahana androany ianao ve mieritreritra fa ny fielonana dia atafiditra ny an-danitra misy nefa ny olona bef inona le bef be fielonana tsy mifoka tsy migioka tsy mihinam-paraky ary tsy mijangajanga tsy mangalatra tsy mandainga be fielonana tia zaraka izay androany raha voarainao tsara ty afatra tia ka mandiny teny ianao zato isanjato ny fanafahana aminao androany ady hitanao ny fitahian'Andriamanitra fa azy nytononona rehetrarehetra tafampitany amin'ny fiainanao izany tompoko amen hiteka mahafoan'ny tompontsika Jesosy ny mpamonjy Jesosy ny mpanafaka mpanasitrana tompo ny fiainana mandrakizay halleloia amen dia jerenao nge ty lehilahy ty eo ny 9:20 toy isika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa iondrana teo an-tsambokely Jesosy hiala amin'ny toerana zany tao Gerasena dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy nangataka zany le lehilahy demoniaka rehefa afaka Jesosy za mba tia hanaraka anao itsika
rehefa ahafahan'ny tompo dia oka dia anompo azy tsy hanaraka azy ianao tsy alamintsony tomoera tsara misamy fanafana azy nanafahan'ny tompo antsika izany aza hoe ny ampivahany olana eo amin'ny fiainanao fotsiny na asitrananao fotsiny fa manara azy ianao fa rehefa manaraka azy ianao a azonao hatramin'ny fiainana mandrakizay amen sa tsy amen zay dia nangatako ty lehilahy ty tompo nangatako izy manao hoe tompo anaraka anao a dia hoana ozy Jesosy ozy Jesosy taminy izao a mody any alohan'ny antranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy zay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy namindravofony taminao dia nandeha izy ka nitory tany dekapolisy zay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy ka dia gaga ny olona rehetra ny tiany tompo izany dia hoe ndany ianao mandeha mivelona any amin'ny havanao mba hijovavim-belon'andro ny famindrapo sy ny fanafana nataon'ny tompo taminao io voailika tsisy nandray anotsony ny fianakaviany fiarahamonina tsisy tian'io fa rehefa nandalo teo an' Jesosy io lasa tian'ny olona rehetra tiany fianakaviany raha nanambady dia lasa tiany vadiny raha nanan-tsaraka dia lasa tiany zanany tiany ray aman-dreniny tiany fiarahamonina rehetra izy ndana aloha verina tonga tany izy nijorovavimbelona na amin'ny zavatra izay nataon'ny tompo sy namindrano tompo azy rehefa avy eo tsy nijanona teo izy fa lasa nitory ny teny sy nijorovavimbelona tany an-tany dekapolisy zay zavatra lehibe efa nataon'ny tompo taminy dia gaga ny olona rehetra ary zany zavatra nataon'ny tompo tamin'ny fiainana izany le hoe fanafahana zato isan-jato nataon'ny tompo taminy a dia nahatonga ny olona maro ihany koa hitodika hiverina amin'Andriamanitra satria ny fanafahana ataontsika io mahay maim-poana nanafahan'ny tompo antsika andara mba mizara mahay maim-poana ianao amen dia eritrereto tsara fa avy amin'ny alalan'ny fanafahana zato isan-jato nataon'ny tompo tamin'ity raha lehilahy ity lasa izy nijorovavimbelona sy nitory ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny taniny dekapolisy gaga daholo ny olona hoe ity le lehilahy tena mifatorany devoly masika be tena afaka iza nanapaka azy Jesosy tena afaka sasany angamba nanatiny tena afaka ve ianao tena afaka tena lasa tena ndrisaka be tena maintory filazany tsara tena afaka zato isan-jato amen ianao zao a manomboka eto raha vao afaka le ity zaraika aminao ela amin'izay ny lazan'i Jesosy fa tena manafaka Jesosy tena manafaka Jesosy hitanao a indrindrindray ny kritika fimpangana ataon'ny devoly misy fahalementsika fa hafentsika le izy zay manafina fotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mafoy azy na azo famindrapo dia indraindray iny ny mpangano devoly mipino nareo anara manao vavaka fanafahana atao vavaka fanafahana nefa maninona ny toetranao mbola ohatran'izao ihany hitanao fa ty lehilahy ty a tsisy kritika mihitsy tao fa tena gaga daholo ny olona ny amin'ny zavatra izay nataon'ny tompo taminy ary izy koa nijorovavimbelona sy nitory ny filazantsara sy nitory ny amin'ny fanafahana mba tsy hahita herika ny devoly himpanganatsika fa tena afaka zato isan-jato ianao amen rehefa afaka zato isan-jato ianao a na ny fitondran-tenanao fotsiny io ary dia filazantsara mandehandeha inona hoe ny olona nahitanao taloha ohatran'izao ny toetranao fa rehefa tena afaka zato isan-jato ianao tsisy na raintsony arany amin'izany ozy ny olona hoe tena tsara zao Jesosy zao tena manafaka izao tonga ho azy fotsiny izy mba anontany ny adresin'ny Jesosy hoe aiza misy an' Jesosy dia atoroy azy hoe eto izy miaraka amintsika
fa manompo azy ianao manika azy tompamonjy ny tenany manokana dia andao mandroso dia ho hitanao koa fa ho afaka zato isanjato ianao fa indraindray zavatra miseho a dia ity mipino a kritika ny olona misy le toetra anankiray tsy matambava tia zaraika zay tia zaraika avany mety le misy fianakaviana mety le ankonana mety le vady mbola tsy nandray famonjena dia mahita an'iny dia tsy mba mivavaka tsara le pinina ny teny aloko ny vava raha dia tonga dia miteniteny foana tsy voatolotra ntsony ny vava ny fo fa mahita an'iny fihetsika le vady iny dia efa miteniteny foana dia tsarainy eo ambadika tsarainy fiarahamonina tsarain'le mbola tsy pino tena natao masaka tao indray mivadina mivazavazainy amin'izany a ny tena loko ny vava dia tsy mifanaraka ntsony amin'ny sitrapon'Andriamanitra aiza moa ny tompoko nandraisan'ny olona famonjena amin'izany fa raha hitany ianao manomboka zao tsisy tia zaraika ntsony ao aminao ao tsisy teny hafa aloko ny vavanao io fa na dia inona inona zavatra miseho teo amin'ny akonanao mbola tsy nandray famonjenireo dia mideran'Andriamanitra ianao teninao mamosira foana tia mipasoavana dia ho gaga an'izay manodidina na le fianakavianao mbola tsy nandray famonjenireo ary dia resy lahatra hoe tena manavaka izany Jesosy izany fa ity havako ity a ty havanay ity tena izao mihitsy ny fomba fiteniny rehefa ohatra ka amin'io vadin'io a dia tena zao ny fomba fiteniny rehefa mahita n'io vadin'io tahaka an'izao satria inona ny antony afaka zato isanjato ianao ary enganeka ho tanteraka aminao izany androany amen mijery lera ihany a fanao vavaka fanafahana be tsika rehefa avy eo alleloia nisy mpino izay teto a indray Talata nandray olona dia le pino a miara-miasa an'le pino eny lasora dia aty amin'izao aty dia efa andeha amin'ny enina ariva avy nandray olona dia andeha ody amin'ny enina ariva niazakazaka avany a le pino avany aminay dia nitondra an'le mpiara-miasa amin'io hoe za fa andeha hivoaka tondra n'ilay kitapo dozy izy hoe mbola afaka mandray olona nga pastera fa hoanao a tia misy mpiara-miasa amiko izy le pino avany aminay a mila misy problema be pastera ay aloha raha izy koa dia napetrako indray dia nitantara izy momba ny fiainany tantarainy tsara daholo momba ny fiainany tena nanana aretina izy a tena lio aretina io tena nangeja azy mihitsy tao ankibony tao na angeja azy na andritra ny tapabolana ozy a zara raha mivoaka pastera zara raha mivoaka ary tena marary mihitsy tena marary a nanambaran'izay moa izy dia tonga dia nitoriko ny amin'i Jesosy aloha mpamonjy voalohany izy mpanafaka ihany koa izy mpanasitrana ary izy mpanome ny fiainana mandrakizay sady mpamela heloka mpamindra fo nambarako aminy vonona izy fanolotena ho an'i Jesosy dia rehefa vita amin'ny fanolorantena dia nambarako aminy hoe ianao a tsy ny aminy hoe tia zavatra mahazo anao aretina mahazo anao ty ihany no anomponao an'i Jesosy mpambazaonao ny fiainana mandrakizay satria fantatro a fa izao ankehitriny izao raha hivavaka foy ho anao eto fotsiny a satria efa aminenina dia fantatro fa Jesosy ena afaka anao zato isanjato tsy miova Jesosy fa zay nataony tamin'io raha vehivavy io nataony aminao amen nanolo tena ho an'i Jesosy izy mivavaka ho azy a nanao vavaka fanafahana isaorana an'Andriamanitra nijoro vavy mibelona le mpino eny aminay tamin'iny ariva iny ihany izy tonga tany an-trano dia mivoakasaona tsara ary dia sitrana zato isanjato mivory ato izy amin'izao fotoana izao tsy fantatro izy na ato amin'izao fotoana izao fa lasa mivavaka ato amintsika ato izy amin'izao fotoana izao vavaka eto izy amen tsy miova Jesosy tanao zany aretina zany nahazo azy tena nahazo azy foana zany a fa rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy izy
nanikany jesosy tompompamonsy ny tena manokana mibebaka tamin'ny fotana vonona tena nompon'i jesosy tsy amin'io ihany fa tena vonona tsy verina amin'ilay famelana fanamelan'ny tompo azy tamin'ny fotana tena mivavahana tompoko afaka tena afaka zato isan-jato androany anafaka anao takan'izany ko ny tompo ho amin'ny fahafahana nanafahany Kristy atsika ho amin'ny fahafahana nanafahany Kristy atsika vehivavy anankiray teny amin'ny teny lasorateny ity vehivavy ity tena anisan'ny tena tateoriana zany tena nieritreritra hoe ity vehivavy ity a tena nanana ny fanahy zazavavin-drano satria izy efa masonga dia efa masonga izy nanofatrano teto tao alasora teo akazobe dia izy zany fatorany devoly tena misy devoly mamatrazo mampatahotra azy dia efa nandeha tany amin'ny rehetrarehetra tamy fa tsy afaka dia niara-mipetraka tamin'le pino eny aminay moa izy dia le pino eny aminay zany nresahany hoe ohatran'izao mahazo ohatran'izao mahazo nararotin'le pino endao hivavaka nentin'le pino teny aminay izy a tamin'ny fotoanandro vao miakatra amin'le trano fiangonana fotsiny dia efa mangovotra za tonga maraina tonga dia fantatro hoe olona vaovao ty vao mandeha hiditra amin'le trano fiangonana fotsiny izy dia mangovotra izy dia ohatra membotra dia natosiny le pino dia za zany nieritreritra hoe be mangovotra angamin'izany ka fa rehefa nandeha ny toriteny salam'izao nandeha ny toriteny tao anatin'ny toriteny izy nietsika ny devoly tao anatiny nietsika be tao amin'ny larana fahatelo teo izy tamin'ny seza mipetraka nietsika voaterina voaka tapaka mihitsy ny toriteny tamin'izay dia navoaka izy dia navoaka mipendrekitra tany dia mivavaha mipendrekitra miverina vana izy dia napetraka rehefa ndrava amin'ny fotoana dia ndraisiko izy hono ataoko izy ny anaranao zao ny anarako izy ia aiza anao mipetraka le olona nitondrana teo izy no miara-mipetraka amiko dia inona hoany zavatra mahazo anao zaho izy dia fatorany devoly matahotra ary zaho izy efa entin'io devoly io dia misitrika ny naty ranomasina milevina aveo dia zaho izy mba manana faniriana satria mbola tovavy izy manana faniriana mba hanambady fa tsy mahazo le devoly zany tena namatorabe azy izy milevina ny naty ranomasina aveo dia izao izy pastera rehefa ohatra niditra tao tamin'ity fiangonana ity aho izy satria tamin'izany zay mbola niditra tamin'ny sivy dia nareo zay hitako rehetrarehetra izy dia misy raha daholo ny andronareo amen na voavidin-drahany Jesosy ianao voavidin-drahany Jesosy ianao alleloia dia tena fa voamariko mihitsy zay hoe nisy fijona vavimbelona natao mpanompon'Andriamanitra zay anisany hoe mpanompony devoly izy fa nivonjena dia lasa mpanompon'Andriamanitra dia mijoro vavimbelona izy hoe ny tena kristianina marina moa izy dia misy inona marika raha ny famantarana natao tany Egypta amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny zanak'Israely dia inona natao teo amin'ny tolam-baravarana sy tao am-baravarana raha ny zanak'osina zanak'ondry tsisy kilema dia fa azokazoko ia dia tatarao dia izao fa naninona ianao no nietsika be takandreny naninona ianao nietsika be takandreny inona ny zavatra tsapanao ka zao izy nitoriteny ianao fa tsisy miditra amin'ny saiko aveo satria nahoanao satria voahiditra eto ahako izy mbola voariambadika fiangonana io dia misy zavatra misitona hiverina dia ty raha vavy ty ozy le nitondra nanosika tsy be mangovotra zany any navoanyity tatarao dia naninona ianao nietsika be fa naninona natonga anao hoe tsy nifatoka satria ozy ataony akaviaka ato misy manalika be dia nisitona hivoaka hoe voa fa eto amin'ny akavanako izy misy miakanjo fotsifotsy manao hoe mipetra ary io ny anafaka anao androany io le manafaka anao eto izy amin'izao tiafamafo azy amen aveo tonga dia fantatro
dia izay ozy na tonga tsy niatsara tena dia nitoriko aminy amin'i Jesosy tsy ilazany hoe inona ny tena fivavahan'ity ravehivavy ity tsy teneniko eto angamba dia mivavahana izy nampanoloko tena ho an'i Jesosy dia nyteneniko hoe ho avy any aminareo any mpiandraikitra raha pitso alatsinainy dia any an'ity trano madama ity misy ianareo ie ho avy any mpiandraikitra ho hivavaka ho anao fa nampahalorako tena fotsiny izy nefa nandeha tany mpiandraikitra nivory zay ny alarobia fivoriana andavanandro tonga teo io vehivavy io natsoky le mpiandraikitra ndrahana teny alatsinainy ny rahavavy izy avinareo a nanahoana ho ahy ty raha vehivavy le mahade le navoakantsika io le nietsika be tato am-piangonana io ngatsy raharaha pastera ozy a ozy izy nravavy raharaha ahoana ho a nefa navokany iny dia voto anatiny io dia nandoa vato e nandoa inona hoe vato anakoroa da iza le vato ozy ahako atao inona ty zany pastera ozy izy nravavy ay vehoa vita ny fotoana le alarobia io ndray sy nay vady indray izy makanisa ty anao a nanao ana anao zay efa tena hitako tsara mihitsy fa tena aleza pastera ozy amen dia mivavaka ho azy zay rehefa mivavaka ho azy indray zay mivady a mbola nandoa vato anakoroa indray koa izy vato efatra ny tao anatiny ka izy ty le mandoa vato ty izy le milevina any anaty ranomasina mihinana vato zazavavin-drano fanahany zazavavin-drano tatiorina vao tena nafantatra hoe fanahany zazavavin-drano no tao anatiny ty vehivavy ty mijoro vavim-belona izy a nanafahany tompo azy fa nampalailonay fotsy moa lasa tapika izy nody nakamasonga dia tsy voarainay hoe aizany adresy fa afaka zato tsanjato zany vehivavy zany alleloia za zany hatram'izay nanao vavaka fanafahana be dia be ny zavatra nyseho nataony Jesosy tamin'ny olona tamin'ny nanafahany tompo azy tsy voatery hoe mandoa daholo ny olona tsy voatery hoe mihitsikentitra fa misy mihitsikentitra misy mandoa misy salam'izao voaingana kely sao zay voaray volana nisy vehivavy avany mpitandranomasina tany niasa tany tsy tononin-keto ngamba le firenena nesany 7 taona izy ny tany ny firenena io fa tonga tena tao anatin'ny aretina be netin'le avany tao amin'ny mpiangonana lasora ndoanao hivavaka fa Jesosy mahay manasitrana anao nampaloloranay tena ho an'i Jesosy vao mivavahanay a tonga dia nandoro raha be zao mihitsy nalohana fa atreto a tsy mbola nahitapiny mihitsy ahako natao délivrance na olona nataoko délivrance Jesosy miasa foana fa zay fitaovana fotsiny a minazo ny voninahitra ka hoe nandoa vato fa Jesosy tompoko rehefa manafaka afaka tena afaka zato isanjato ianao ho amin'ny fanafahana na nifahany Kristy atsika amen tsy miova Jesosy zay nataony tamindreo nataony tamiko mbola ataony aminao ary ny ampiarezako tsika pino hoe itsika mila mandiny tena foana hoe ngo dia mbola misy tiza raika ao aminao ao aza vela izy tiza raika arangao fa ny tena ny programme ny tompo dia hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy atsika aza vela misy tiza raika ao amen rehefa manafaka manao délivrance ny tenanao koa ianao a dia oka tena nana finoana hoe za ngeka olona meny Jesosy fahefany olony ahako olona vaovao a olona miavaka amen zanak'Andriamanitra mino an' Jesosy a mitafy voninahitry ny tompo a amen dia ianao zany rehefa mamoaka devoly dia tokony anana finoana hoe le fahefana
sy hery meny tompo le fanapahana meny jesosy atsika amoatsika ny devoly dia mahavoaka devoly. Indro efa meko anareo fahefana anitsaka miararana sy mainko andresiny rehetra nanafavalo ka tsisy ampanina anareo zany. Le fampiasana n'io le fahefana io zany mila miaraka amin'ny finoana, miaraka amin'ny hery. Amen. Dia izay zany mba hiangaviana amintsika tsy amin'ny fahazarana fotsiny tsika mamoaka devoly rehefa mba manao délivrance ny tenanao ianao fa tena aoka anina finoana anao ny devoly indray raha voavokako amin'ny anaran'i Jesosy satria famantarana manaraka azy zany efa mena amin'ny fahefana dia tsy maintsy mivoaka izy fa tsy misalasalana hoe ty anankiray ty ve mivoaka. Mivoaka tsisy zay tsy voaka, tsisy zay tsy voaka, tsisy devoly ka najanona teo alohan'i Jesosy rehefa tonga teo aminy fa tonga dia tafavoaka daholo. Any amintsika ny fahefana, any amintsika ny hery, any amintsika ny fahefana, any amintsika ny hery ampiasao ny mpinono tompoko. Alleloia. Zany vehivavy natao délivrance zany nge izy moa no nahita hoe mbola anisy vato ao anatiny ao. Le fahefana meny Jesosy hoe voa miala tao amin'ny anaran'i Jesosy devoly mamatitra ty raha vehivavy ty tonga dia mandoa vato anankiroa mivoaka tao. Tsisy etsy nahitan'izany fiangonana taty aoriana tranainy, tsisy etsy nahitan'izany vehivavy zany ary tsisy etsy nahitan'izany hoe io le vato. Le fahefana manam-pahefana ianao, manana fahefana ianao, manana fahefana ianao. Ampiasao amin'ny finoana tompoko io fahefana io fa izy fanafahana be androany. Teka ao antompontsika fahivavaka amin'izay. Amen. Amen. Mivavaka tsika saotra amin'ny tompo a. Amen. Zao aloha mivavaka ataonao tompo misaotra anao izay no ny famindraponao ka mbola afaka nandre ny afatrao. Jesosy eo ankehitriny dia nandinika ny tenako aho fa mila tena afaka zato isan-jato araka ny teninao. Ka ity anankiray ity izay mbola mitambesatra eo amiko dia mifona aminao a avotsy ity tsy avelako hipetraka ato amiko ity satria mibaiko anao dia aza mamefiterana ao an-devoly. Mifona satria efa betsaka mifonona ataontsika fa nandray famindrapontsika fa androany kosa noho izay fampianaran'izay dia io tiza raika io na tiza roa na tiza telo dia tsy avelantsika mipetraka ao aza mamefiterana ao an-devoly. Amen. Mivavakitsika tompoko misaotra anao ry Andriamanitra raiko. Dia rainanao sady ankalazainy e menanao mivoninahitra misaotra ny amin'ny teninao tompo. Hitanao ny tsiray aby isam-batan'olona izay manatrika eto androany izany afatra lehibe izay mety no teto izany dia afatra mampahery, afatra ihany koa mampitombo ny finoana fa ho amin'ny fahafahana no nanafahanao anay ary tsisy tokony devoly tafajanona na singa ndray ary satria ianao manafaka dia afaka tokoa taka ny nanafahanao ilay lehilahy tao Gerasena, taka ny nanafahanao andreo olona maro izay nijoroko vavimbelona zato isan-jato amin'ny fanafahanao tompo. Dia nio ny isam-batan'olona izay tena mifona teo anatrehanao na tamin'ny voalohany na tamin'ity fitoerana manaraka tamin'ity fotoana manaraka ity dia famindranao fo. Amen. 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 Misaotra, 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 misaotra. Misaotra anao Jesosy eo, misaotra anao Jesosy eo, misaotra anao Jesosy. Fanamasina mipita ianao amin'izao fotoana izao tafipita ny afatra ary zany afatra izany dia nitondra fanafahana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy. Tondra fanafahana, tondra fanafahana, tondra fanafahana, tondra fanafahana, tondra fanafahana lehibe zany. Raisy ny fanamasina amin'izao fotoana izao asandrato ny tananao dia avianao rotsaka ao anatinao ny herin'Andriamanitra, ny herin'ny fanamasina milohana anaovantsika vavaka fanafahana. Rehefa manao vavaka fanafahana ianao dia le mitondra hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra le mampanota anao io mihitsy roana aloha. Asa tonga dia mandroaka an'ilay hoe devoly mitondra aretina fa le mampanota anao ohatra be fielonana ianao araka nambarako teo dia iny lo roana. Ohatra tsy makato ny tenin'Andriamanitra ianao fa olona indraindray makato indraindray mangatsitsika ny amin'ny fakatoavana fidifidy tenin'Andriamanitra izay aloha roana le devoly izay satria raha ny devoly tsy fakatoavana raha tsy voaroko ahoana hono azahoantsika ny fiainana mandrakizay ary ahoana natonga antsika voata. Raisy ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raisy fa ao anatin'ny fotoana fotsika dia hidina amin'ny vavaka fanafahana raisy zany. Raisy ny herin'Andriamanitra
raisy le herin'andriamanitra amin'izao fotoana izao raisy le ozotry ny fanafaha raisy mivavabe ianao zay mangetaheta fanafahana amin'izao fotoana izao dia raisy loha le herin'andriamanitra raisy le herin'ny fanamasina irotsaka be dehibe ao anatinao raisy amen 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 misaotra avy aloha rotsaka tsara ny herin'ny fanamasina avy aloha rotsaka tena avy aloha rotsaka avy aloha aloha rotsaka izay rehetrarehetra izay a zay mangetaheta rehetra dia avy aloha aloha rotsaka izay amin'ny anaran'i Jesosy zay zany zao le herin'andriamanitra zany le osotry ny fanafahana famidina zany le osotry ny fanafahana famidina amin'izao fotoana izao zay mahatsapa ny fidinana zany dia efa manomboka misy hery midinao aminy ary isy kasika lehibe isy fanafahana lehibe ho ataon'ny tompo aminao saotra fanamasina ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy midina le ositra mitondra fanafahana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy apiatsao fonao amin'izay ny tananao alefa sary ianao manilika voalohany apiasao le fahefana ary atao fiampinoana tonony amin'ny anarana zay mbola tiza raiky mamaritra anao so voafitaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy ny amatorako ny devoly zay mbola mamaritra ny reto vahoaka an'Andriamanitra reto na ny anatin'ny tokantrano any na zay manatrika eto afatotra amin'ny anaran'i Jesosy ary didina biala ny anaran'i Jesosy alefa ndray voaka aza vela mitaka anao io tonony amin'ny anarany afatotra amin'ndrany Jesosy ny devoly tonga dia mivoaka varavarana fito mivoahana reo ale mandeha mivoa mandehana amin'ny anaran'i Jesosy mandehana tonga dia any an-tany tsisy olona varavarana fito mivoahana reo afatotra amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo mamitaka ao didiko amin'ny anaran'i Jesosy alefa mivoa mandehana amin'ny anaran'i Jesosy alefa ihany roa ihany tonony amin'ny anarany amin'ny fahafahana nanafahany Kristy atsika ianao aloha manohatra ianao aloha mamoaka ary le devoly fantatrao fa mamaritra anao ny fahefana zay meny tomponao sy ny hery dia ampy aresen'io ampiasao-mipinoana izany tsy voatery amin'ny fametrahan-tanana satria tsy ho tratra daholo tsika ireo ametrahan-tanana fa ianao mametra-tanana amin'ny tenanao dia tonony le devoly dia roay momba antsika ny tompo miaraka antsika amin'ny fanamasina mahery le fahefana zay meny tompontsika ampiasao amin'ny mpinoana amin'ny anaran'i Jesosy alefa voa mandehana misy herin'Andriamanitra zany misy herin'ny fanafahana zany midiny zany amin'izao fotoana izao aza mijery ny hafa ny tenanao atao vavaka fanafahana tompoko amin'ny anaran'i Jesosy alefa devoly kelaina tonga dia mivoaka varavarana fito mivoahanareo lasa tonga dia any an-tany tsisy olona any zay mivoaka tsy mahazo miverina zay mijanonao didina biala mivoa mandeha mivoaka atao amin'ny anaran'i Jesosy lasa fa tsy mahazo mamitapitaka ao mandehana raha tsy mandroaka ianao tsy mivoaka io raha tsy manohatra ianao tsy mandeha io toy izao famantarana zao nanaraka izay miny amoaka demonia amin'ny anarako avoay manampy anao aho avoay roay amin'ny fanafahana nanafahany Kristy atsika tsy tokony izy singany korary ijanonao fa fanafahana zato isan-jato tonony amin'ny anarany io mampandainga anao io tonony amin'ny anarany io mampandainga anao io tonony amin'ny anarany io zay mampamitaka anao io tonony amin'ny anarany voaka tao amin'ny anaran'i Jesosy ilay fanahy mamitaka
rehefa namampandainga devolo zay miazokazona ao didiko nareo amin'ny anaran jesosy kristy miongotra tao lasa 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 zay marary am'izay ampiatsao ny faritra maranao ny tananao de roay am'izay le devolo tondra retina le devolo tondra efitra mampisaraka atsika amin'andriamanitra alondroantsika teo fa zay devolo rehetraka mitondra retina ampiatsao ny faritra maranao ny tananao aingana 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 devolo tondra retina mandidy anareo aho amin'ny anaran'i jesosy avany nazareta ary efaritrinareo tsy mitoetra ao anatin'ny vatany ao miala ao anatin'ny fony miala ao anaty rano miala ny taovandray manontolo miala ao anatin'ny nofiny ao miala ny vantaolana didiko iala amin'ny anaran'i jesosy lay devolo mitondra retina aretina mitaiza fanamanaranaka fanamtondra ozona manaranaka fanidrazam-be amin'ny alalana retina ioako amin'ny anaran'i jesosy bandihana 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 amin'ny anaran'i jesosy kristy alefa zay veloha ivoaka lasa lay fanahy voahiraka fanahy famosavina ndrana va amin'ny alalan'ny teny sakafo kasika didiko amin'ny anaran'i jesosy miala ale mandeha bivoa bandihana miala tao amin'ny anaran'i jesosy miala devolo mitondra retina mitondra retina ho mamiadana rehetra didiko iala amin'izao fotoan'izao miala ao mitavany ao amin'ny anaran'i jesosy miala ny devolo mitondra retina ao amin'ny ray ao amin'ny vavony ao amin'ny kibony ao miala ny devolo sy ny zita mitondra retina amin'ny masony miala ny devolo mitondra retina amin'ny lamosiny ao ao amin'ny tranjanany ao miala daholo le devolo mitondra aretina amin'ny rano ao aminatin'ny randry didiko amin'ny anaran'i jesosy didiko zany amin'ny anaran'i jesosy miala miala ny fanamarena miala ny fanamona miala ny fanamarenina miala ny fanafajambana miala ny fanany andro be fanitsitona didiko iala amin'ny anaran'i jesosy zay mivoaka tsy mahazo miverina miala le fanahy fanilikrihana tsangana zay tratran'izay miala le fanahy fanilikrihana izany tratran'izay eto tsangana hoe amin'ny anaran'i jesosy miala andretolona reto ne fanahy fanilikrihana rehetra mivoaka amin'izao fotoan'izao mivoa ampiatrao ny fona ny tananao avelao ivoaka didiko le fanahy fanilikrihana fanahy fanodisehana didina iala mika ny fiamaya dia mandeha aingana zay alefa ihany voa ihany le fanahy fanilikrihana fanodisehana avelao andeha amin'ny anaran'i jesosy kristy miala tao le fanantsy fambiazana ny sakanazy blokazy misy lehilahy eto misy lehilahy anakiroa izy ireo miazaka za eto aingany anao anakiroa misy fanantsy fambiazanao aminao tonga de mivoaka io lehilahy io anakiroa nareo aingana amin'ny anaran'i jesosy roa ihany amin'ny anaran'i jesosy ty lehilahy mekanjo maitsomaitso ty efa ela ianao no misy fanantsy fambiazana efa ela ianao misy fanantsy fambiazana mialata amin'ty raha lehilahy ty ianao aingana tonga de mivoaka zay alefa ihany zay tonga de mandeha na ty raha lehilahy ty lasa mivoaka tamin'ty raha lehilahy ty efa ela misy fanahy fambiazana ary zany mahatonga ty raha lehilahy ty tena ilikilikinyavana satria tsisy fambiazana aveo aminao miala amin'ny anaran'i jesosy ny fanantsy fambiazana miala tao lasa miala amin'ty raha lehilahy ty ny fanantsy fambiazana mandihana amin'ny anaran'i jesosy ianao kosa zao ny aminao ianao moraketraka amin'ny anaran'i jesosy fanahy faketrana sy fakoviana tsy mitoetra ao anatinao tsony amin'ny anaran'i jesosy mahazo ny toeranareo amin'ny anaran'i jesosy miala zay rehetra fanahy fahatsana zay fanahy fahatsana rehetra nozo velotena didiko amin'ny anaran'i jesosy kristy
miala tao le fanahy fahatrano miala voaka amin'ny anaran'i jesosy fanahy mpandrava tokantrano mpandrava asa mpandrava fiainana mpandrava fianarana mandeha daholo amin'ny anaran'i jesosy alefa voa mandihana amin'ny anaran'i jesosy fanahy tsy tafita voarendrika miala ihany koa amin'izao fotoana izao alefa voatao amin'ny anaran'i jesosy voatao amin'ny anaran'i jesosy kristy mivoaka tao amin'ny anaran'i jesosy alefa fa tsisy mijanona mandihana fanahy faketrano fanahy maty miala le fanahy maty fanahy mandamoka tsy mahatsangan-javatra alefa voatao amin'ny anaran'i jesosy ianao raha vehivavy makanesa ty ianao manao somaso angana miazaka za amin'ny anaran'i jesosy ianao le ianao io afiaty ianao ianakara iny any zay angana voatao fatatry ny tompo mahazo anao miala tamity raha vehivavy ty miala taminy voa tsy maintsy mivoaka alefa voa tamity raha vehivavy ty voaka allo lasa amizay aiza le mpanao délivrance teo lasa ianao amin'ny anaran'i jesosy ny zavatra indraindray mandamoka ny zavatra ataonao amin'ny anaran'i jesosy afany ty raha vehivavy ty amin'ny anaran'i jesosy afany mifanahy mandamoka mifanahy maty ato amin'ity raha vehivavy ty diala amin'ny anaran'i jesosy kristy amin'ny anaran'i jesosy mipetrahantsika misaotra tompo misaotra andriamanitra raiky misaotra fanahy masina apetrao amin'ny fotsika ny tanantsika rehetra tapohange le roziny samy manapaka rozina amin'izao fotoana izao eo mba mifansorana fanahy masina amin'ny anaran'i jesosy ny ozina rehetra zay tapahana dia tapaka amin'ny anaran'i jesosy ny ozina tapahako ny ozina na ozina aiza na ozina iny tapahako fioanako amin'ny anaran'i jesosy tsofiran'ny tenanao ho amarinin'andriamanitra ny tena laoko ny vavanao amin'ny anaran'i jesosy ho amin'ny fitahina fanambinina fahasoavana amin'ny fiainana saotra tompo tafavoaka amin'ny fiainana zato isanjato ny fanafahana mitsangana eny an-toerana misy ianao tsangana tonga dia manandrify ny tranonao any atao vavaka fanafahana maranantsika azy amin'ny anaran'i jesosy manandrify ny tranonao ianao zay manaraka dia ao anatin'ny tokantranonao atao vavaka fanafahana amin'ny anaran'i jesosy zay mandidy anao satana miala ny amin'ny akonaka miala ny toerana miala ny valika miala ny zavokely miala ny tokantranona ihany miala ny diakonakona dia vonia miala ny fitoranay amin'ny anaran'i jesosy mandiana amin'ny anaran'i jesosy kristy tapony ozina amin'io taninao mbola tsy vita io io zavatra mety tsy mandeha io tapony ozo dia tsofirano rokonanao tsy mbola misizizy tsy mbola manompo an'andriamanitra ao tapony ozina dia tsofirano reo amin'ny anaran'i jesosy misaotra raha eo lehibe ny fitiavanao sy ny fahasoavanao saotra tompo zay rehetra marary ty tompo sitrana ny aretina rehetra amin'ny anaran'i jesosy sitrana ny tokazanao sitrana ny ara-bolanao sitrana ny asanao sitrana ny ara-pandanao amin'ny anaran'i jesosy iza tamintsika amin'izao fotoana izao narary tonga tetina tsapa sitrana izy ahofaofao amin'ny tompony tanany tompoko zay alefa asiany alefa jesosy eo misaotranao aho ianao mimpanasitrana ianao mimpanafaka tsy verena naretina tena afaka zato isanjato sitrana zato isanjato tahina zato isanjato misaotra tompo manana tompo
mafy ho antompo isika dia makatoerana topoko dia ho anareo sitrandreny a mamila olona telo na efatra aminareo na tsapo tena lehibe le iretina teo kanefa nosotraniny tompo anao mangataka anareo a zay voakasika zay a mba androso jiro vavolombelona mba ho voninahitryandriamanitra ary tsy verenana zany aretina zany tsony eo amin'ny fiainanao efatra na telo amintsika mandroso to dia mandroso a misy dikany fijoro vavolombelona io a misy dikany io miverana rary-dolo ndray ve sasany ina lazanao teo za zany a narary ny tratrako dia sepitra be ateo tsapako tena misy zavatra manetrona miakatra be zany ana mitratrako any dia izy ty moa retina nitaizana hatrany mbola kely mihitsy dia misy zavatra manetrona tsy zaka zany dia efa sepitra za mipetraka eo fa voninahitra ho an' jesosy fa tao anatin'ilay vavaka teo dia komaivana be mihitsy ny tratrako dia rena tompo dia rena jesosy alleloia mbola misy anankiray ny ijoro vavolombelona voninahitra ho an'andriamanitra irery ihany ny ijoro vavolombelona fa za zany tamin'ny alina nytao amin'ny lamosiko tao tsy nitrahaka mihitsy aho zany fa ohatrany hoe nitaolako a ny vokona dia sempotra be a tsy nahazo ela be mihitsiny dia tamin'ny maraina moa za hoe anentsika ny amin'ny folo dia tsy tonga dia nandohalika ny izy fanana mangana dia nandohalika mivavaka rehefa mivavaka ka nametraka ny tanako tao amin'ny lamosiko a dia voninahitra ho an'andriamanitra fa sitrana zao ary nandray ny hery mifanahy masina mihitsy aho teo tena naholakolako mihitsy mivalahako a fa tsisy maninona tsony mihitsy voninahitra ho an'andriamanitra mbola hiteka mafy dia mafytsika tompoko jesosy jesosy tsy miova omaly anio mandrakizay sady zany ve alleluia amen andotsika rehetra mbola hiderany tompo amin'ny hira anankiroa epitsakanana tena ataontsika manakoako e asehotsika fa tena mafinaritra miaraka amin'ny jesosy alefaza tompoko alleloia mendrika tsika raha iravoravo androany a sady zany be satria olona afaka ndaontsika dia tanana mafy be ho an' jesosy ara fanomboantsika n'izany fiderana izany
indray Uvena fantatra ve ny antonirako izao sy ny fifariko Nomeny Jesoare ny famonjena lehibe zany antony tsikiko dia saniko ny antony ravoravoana ravoravo ny fo mirana toko famoamonjy za irana sanatra ravanao ny rano famoamonjy za Fisy antsana indray ravoravo ny fo mirana toko famoamonjy za irana sanatra ravanao ny rano famoamonjy za taontsika ny firavoravoana amin'ny alananteny ha 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 averitsika amin'ny mahery andro hoe ravoravo ny fona ravoravo ny fo mirana toko famoamonjy za irana sanatra ravanao ny rano famoamonjy za ravoravo ny fo ravoravo ny fo mirana toko famoamonjy za irana sanatra ravanao ny rano famoamonjy za asira kuna mpifaliana mafy noho izany halleloia ndaontsika mbola aneo firavoravona fa tena faritsika manana an'andriamanitra sa tsy zany ve lasaritsika faly sy ravo izay jesosy aho ndao tao dia sandratsika antehaka ho an'i jesosy Faliako Sikaravuna menawaya nemutizaso Ketsketska te alia neni tumbutu Neta na falina watataku Oi sana fandesa na Sanilana fautana lecha bitaku Ketsketska te alia neni tumbutu Neta na falina watataku Varsinavu Varsinavu Yamana nanaso Sanilana faliku sianita Varsinavu Yamana nanaso Sanilana falia Avereno mafiare varsinavu Yamana nanaso Sanilana faliku sianita Varsinavu Yamana nanaso Sanilana falia Andonsika no fetsika miaraka Sotenara magaga Kamanuba smasula ni pianama Ketsketske te abia neni tukutu Leta na falino Sina sexy tataraku tuane nana Panala na manageri manana ni imanzu Ketsketske te abia neni tukutu Leta na falino San matuba no ilaza we farsila Dani faliku sianita Falisirava Yamanana Sani Dani falia Ama pisciane farsila Yamanana Dani faliku sianita Falisirava Yamanana Sani Dani falia Averitsika iane farsila Yamanana Sani Dani faliku sianita Falisirava Yamanana Sanidinda rifaliaku Sanidinda rifaliaku Sanidinda rifaliaku Sanidinda rifaliaku
raina ny tompo raha sitrapon'andriamanitra amin'ny heriny androany dia mbola mitoy ihany zay fanafahana rana faminan'in'izay a iarahantsika mpanompon'andriamanitra pasteur Ratovomry mino fa izy sarotra lehibe mihitsy amin'ny heriny izy sarotra lehibe amin'ny heriny ary zay lazain'andriamanitra amin'ny alala faminaniana amin'ny heriny dia tena izy zavatra iova be amin'ny fiainanao izy tantara magaga hitrako amin'ny fiainanao asoteka mafy be alleloia misaotra ry tompoandriamanitray fa vita somatsara ny fotoam-bavaka tamin'ity andro androany ity misaotra ny amin'ny fitondrana sy fitantanana ny fombana ny fitahina anay rehetra tamin'ity andro androany ity reo zay nijery tamin'ny alalan'ny Facebook na ny YouTube amin'ny anaran'i Jesosy tonga any amin'ireny olonireny ihany koa ny hery famakinao ka izy faminanina omenao azy ihany koa tompo amin'ny heriny androany ka izy fakakany tranga eo amin'ny fiainan'ireo olona zay voakasika zany fa soavana ane ho amin'izao fiangonana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia aloha manosondrainy manaraka